Fanomboana asa fanamboaran-dalana sy fitokanana eo ambany fiain'Andriamatoa Andry Rajoelina ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, Andriamatoa Christian Tsay, Premier Ministra lehiben'ny Gouvernemanta, ary hatreny Ramatoa Jocelyne Raeliante, filoha lefitry ny antenimieram-pirenena amin'sahana ny faritany Antsiranana, Andriamatoa Jerry Trefindrazana, Ministry ny asa vaventy, Andriamatoa Giovanni Di Girolamo, Ambassador-ny vondrony Europeanina eto Madagasikara, ary Andriamatoa Daoud Mariski, Governoran'ny faritry Diana. Ho tanterahina ny zoma 10 septambra 2024 avy izao manomboka amin'ny 10 ora eo amin'ny IPK 690+100 ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahaenina mampitohy any Ambanja sy Antsiranana izay mirefy 7,940 kilometatra. Fitokanana ny lalana tampon-tanàna Antsiranana izay manomboka amin'ny 1:20 ora dia ny lalana eo amin'ny Sarimasina Mitabe Carrefour RN6 makeny amin'ny lalana Labatery rue Justin Bézard, ny lalana eo amin'ny rond-point Galana makeny amin'ny lycée mixte, lalana manomboka eo amin'ny rue Monseigneur Courbet hatreny amin'ny Villa Titanic, ary ny lalana Pavillon Morafena. Ny lanonana dia atao eo an-dranomanitra ambony, commune rurale Antanamitarana. Ny sabotsy 20 septambra 2024 izao kosa, fitokanana ny lalana Antsiranana Ramena, fanombohana amin'ny 7 ora maraina. Ny fahatongavan'ny vahoaka sy ny olona nasaina dia manomboka amin'ny 9 ora maraina. Ny fitokanana dia atao amin'ny croisement Y, arahana diabe arahana amin'ny filoham-pirenena sy fitsidihana fampiratiana asa-tanana. Izy ny piknika goavana iarahan'ny vahoaka manontolo amin'ny filoham-pirenena eny amin'ny plage Ramena mandritry ny tontolo andro izay iarahana miasa amin'ny DS Mandoky. Izy mpanakanto maro sy artista surprise hanafana ny lanonana. Eo ambany fiain'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, Andriamatoa Christian Tsay, Premier Ministra lehiben'ny Gouvernemanta, fitokanana ny lalana Antsiranana Ramena ny sabotsy 20 septambra 2024.